Rakny nambara teny amin'ny lohatenim-baovao teo dia nanamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny filaminana sy ny fandriampahalemana isika teto Madagasikara. Nisy ny hetsika goavana izay niraisan'ny ministeran'ny fanatanjahantena sy ny tanora. Hetsika ilany ihany koa ny ministeran'ny serasera sy ny ministeran'ny toe-karena niaraka tamin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo maro be. Ny avaka raha teo ny teny filamatra no raisina tamin'ity indray mitoraka ity. Malagasy ianao, malagasy aho, ndao hiavana ametrahana ny filaminana sy fandriampahalemana maro teto Madagasikara. Io ny teny filamatra ny raisin'ny Madagasikara nentina fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny filaminana sy ny fandriampahalemana. Zava-dehibe tokoa ho an'ny tanora malagasy, indrindra fa ho an'ny firenentsika izao fandraisana anjara naseho teto androany izao. Fantatra fa tafiditra ao anatin'ilay hetsika an-tsitrapo ianareo. Iraisam-pirenena ho an'ny filaminana na ny fitoniana na ny fandriampahalemana dia zava-dehibe tokoa. Araka navarako teo ary tamin'ny fanokafana ny asikasa izay fanotoko-saina tao amin'ny efitrano malaraky ny ministeran'ny toe-karena sy ny plan dia efa nolazay. Tamin'izany asikasa izany no nanolora amin'ny fomba ofisialy antsika tanora izay afaka nandray anjara tamin'izany ireo fitaovana amin'ny alalan'ireo antoko-taratasy na ireo document izay mirakitra ireo fitaovana hoentintsika miasika an'izany fanamafisana sy fietrehana ny fandriampahalemana izany. Tanora mpilatsaka an-tsitrapo mahery ny 500 no ndray ny hetsika tamin'ny alalan'ny karnaval ny aingatetsy Mahamasina ka ny farana tetsy amin'ny tranom-bokim-pirenena nentina fanamarihana izay andro iraisam-pirenena ho an'ny fandriampahalemana izay. Ankoatr'izay dia nasehon'ireo tanora tamin'ny alalan'ny kilalao maro samihafa sy ny lafin'ny kolontsaina nentina fanamarihana ity andro androany ity.